Sokavantsika ny baibolintsika ao amin'ny Romanina toko faha 5:10. Romanina toko faha 5:10. Ny lohateniny afatra androany ry havana dia tahaka izao: te hiala amin'ny fitiavam-bola ve ianao? Te hiala amin'ny fitiavam-bola ve ianao? Baiboly iray manontolo ry havana dia mampitandrina ny amin'ny haratsiny izany hoe fitiavam-bola zany. Ary izay mahatonga ilay toriteny androany manao hoe te hiala amin'ny fitiavam-bola ve ianao? Dia nge jerentsika tazonina hoe ny Romanina 5:10 fa mpitoriteny toko faha 5. Mpitoriteny juste aorian'ny bokin'ny Iobolana ry havana. Mpitoriteny toko faha 5. Mpitoriteny toko faha 5 andao raha antsika mamaky ny 9:9: izay tia vola tsy eto voky vola, ary izay fatra-pitiarena be tsy eto voky ny fitombokarena. Tia vola ianao, tsy eto voky ny vola ianao. Tia arena ianao, mitombo arena ianao, tsy eto voky ny fitombokarena ianao. Farany ianao vaky sambo ara-pinoana ry havana da ny fahaverezana noho ny fitiavam-bola. Izany no mahatonga ny tompo anontany antsika amin'izao maraina hoe te hiala amin'ny fitiavam-bola ve ianao? Ary ho anao ry havana izay te hiala amin'ny fitiavam-bola dia izao no afatry ny tompo aminao hoe mitombo amin'ny fahafoizam-bola, mitombo amin'ny fahafoizana vola, dia tsy ho voafatotry ny fitiavam-bola intsony ianao. Ny fahamarinana voalohany dia izao: mahafoiza vola ho amin'ny mpiray finoana aminao. Mahafoiza vola ho an'ny mpiray finoana aminao. Ary fantaro izay mpiray finoana aminao anananao trosa ara-panahy. Tonga jerentsika ny Romanina toko faha 5:10: fiangonana ny Akaia, fiangonana ny Makedonia nanao famoriam-bola ho an'ny kristianina tao a Jerosalema. Inona motivation? 7:20 amin'ny Romanina 5:10, 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy: eny sitrapony zany satria mpitrosamina izy. Jereo ato amin'ity fiangonana ity, jereo ny kristianina izay atserovanao tena hoe mpitrosamina ianao noho ny soa nataony taminao. Quelque part mpitrosa amina kristianina ianao, quelque part misy olona mpitrosa amin'izany olo zany ianao, mahafoiza vola ho azy ry havana. Ny kristianina ao Jerosalema eto no atao anaty fahasahiranana ka nila nampiana ry havana. Tao anaty fahasahiranana izy tsy fantatra loatra izay nasahirana azy ny mpandinika sasany miteny hoe nisy mosary maneran-tany fa midona mafimafy kokoa ilay mosary tao a Jerosalema. Izay antony anankiray. Mpandinika sasany koa ary tena mitombona mihitsy ilay izy hoe tena mivaivay ny fanenjena nataon'ireo jiosy tsy nety nino an' Jesosy hatramin'ny farany tamin'ireo kristianina vao niova fo ilay kristianina mpanaraka an' Jesosy, dia tena hoe navaivay ny fanenjena. Ary Hebreo 10:4 raha dia milaza hoe
fananany roa fantatra fa kristianina dia no robaina. Zay zany le situation tao a Jerosalema ry havana. Dia fiangonana tany Akaia, fiangonana tany a Makedonia dia natsiaro andry zareo tany a Jerosalema. Le fiangonana tany Akaia, ny malaza indrindra amin'ny fiangonana tany Akaia zany a fiangonana tao Korinto. Fiangonana nalaza indrindra tany Makedonia, fiangonana tany Filipy. Reo zany le fiangonana Torin'ny Paoly vao mifo miredareda dia tena nafana fo mihitsy amin'ilay fahafoizana. Vao nampahafantarina azy hoe sahirana ny olo-masina, zay le kristianina tany Jerosalema, ny azakazaka izy nandray anjara tamin'ny famoriam-bola. Zany Korinthe zany a Jerosalema 1400 km zany, ary amin'ny tezakary zany. Fa tsaronona dia à distance aza le nisy an'le olona masina ry havana. Fa maninona lazain'ny Paoly hoe reto Filipiana sy reto Korintiana reto a pitrosa tamin'ny zareo any a Jerosalema ry havana. Satria avy eo a Jerosalema tonga e, avy eo Israela tonga e, ny poiran'ny Kristy. Avy eo Israela tonga e, ny poitra ny mpaminany, poitra ny apôstôly, poitra ny mpitory filazantsara voalohany. Zany no anany mahatonga ny Paoly teny zareo avy any Akaia sy avy any Makedonia pitrosa amin'ny zareo olo-masina avy any a Jerosalema. Tsika zao pitrositsika amin'ny taranaky Tomasy Bevanina, tsika zao pitrosa amin'izany taranaky David Jones sy ny karazan'izany, pitrosa amintsika ry havana. Zay le izy. Ary dia satria tao anaty fahasahiranana ny kristianina tao a Jerosalema dia niraisiny zareo avy any Akaia, niraisiny zareo avy any Makedonia, zany hoe fanomezana vola, fandraisana anjara tamin'ny famoriam-bola. Ary mahafinaritra ry havana, dia tsy tamin'ny zareo hoe vao ny fo ihany izy nanome. Matetika mantsy ny olona rehefa mifoha dia tena hoe malalaka be le fo le poketra, fa tena naharitra tamin'izany fahafoizam-bola nataon'ny Paoly modely reto kristianina tany a Makedonia ireto. Zay zany fahamarinana voalohany hoe tsarovy izay olona atserovanao tena hoe pitrosa aminy ianao, dia ampio izy indrindra raha anaty a fahoriana izy. Fahamarinana faharoa ry havana dia zao: ho anao zay te hiala amin'ny fitiavam-bola, mahafoiza vola noho ny fiombona-po amin'ny kristianina namanao. Le anankiray zany pitrosa ianao ty le fahatserova le communion, le fiombona-po, le fiombonanaina amin'ny kristianina namanao. Romanina 10:10. Romanina 10:10. Eo amin'ny 9:7 ihany. Ny anaran'i Jesosy, eny sitrapony zany sady pitrosa amin'izy. Fa raha ny jentilisa no niombona ny zava-panahy taminy, hatreo jentilisa niombona ny zava-panahy araka le lazaina teo tamin'ny Jerosalema. Dia hoe mila miombona aminy koa izy amin'ny fafozana vola. Le fiombonana zany tsy hoe fiombonana miara-mivavaka aty fotsiny, tsika aiza ianao mivavaka zay ao isotro-fiavana, dia ohatrany hoe fiombonana amin'ny fiaraha-mivavaka fotsiny, fa fiombonana mipaka hatramin'ny firaisan-kina ara-bola ry havana. Le voalohana pitrosa ianao zavatra anankiray zany, tia hoe mampiseho fiombonana, mampiseho firaisan-kina. Mahavariana ny tantaran'reto kristianina ao Jerosalema reto ry havana, izay lazaina eto amin'ny perikopy eto fa latsaka anaty fahasahiranana lalina. Mahavariana satria zao tamin'ny voalohany, tany am-boalohany, taoriana kely ny Pentekosta, nanomboka tamin'ny Pentekosta, tena faran'izay nalala tanana reto kristianina tao Jerosalema reto. Tsaroantsika tsara fa maro tamin'ireo ny nanana fananana, nanana tany, dia namidy. Dia le vokatry le vidina tany, le vidina fananana naterina dia tongotry ny apôstôly. Tena hoe
nalala tanany reo tena hoe sensible amin'izany hoe fantran'ny mpiarabelona sy pray fiangonana amin'izany izy tsarotsika ny asan'ny apôstôly toko fahenina ry havana fa naninona moany hoe miteny ny apôstôly tsy lasa ntsony ty fa tsy maintsy manendry dekonitsika satria le mpitondra tena grika le mpitondra tena jentilisa diso anjara tamin'ny sosialy tao amin'ny fiangonana tao Jerosalema zany reto kristianina tao a Jerosalema ireto tena nalala tanana izy dinina mahatonga n'le zareo jentilisa taloha avy any Akaisy avy any Makedonia mandefa mamory vola ho azy no le fiombonana ry havanao ary Andriamanitra no miantso an'io fiombonana io ary Andriamanitra manome asy ianao occasion anehoana zany fiombonana zany fa zao rehefa nitenitsika hoe malala tanana le kristianina tao Jerosalema misy lalàna ara-panahy eto ry havana zay tsara ho tadidintsika ozy izy Jesosy Matthieu toko 5:17 hoe sambatra ny miantra fa izy maninona no iantrana niantra reto kristianina tao Jerosalema reto tao anatin'ny fananana ry havana niantra izy dia zao indray izy tediavan'olona hiantra azy ry havanao todika aminareo manan-karena amin'izao fotoana zao todika aminareo manam-bola amin'izao fotoana zao aza matokany vola io efa tena hoe aza tiana aza fatrapity vola aza matokany vola io tsy fantatrao zay ho afitsiko ny ampitso tsy fantatrao zay ho afitsiko ny ampitso ry havana fa menara miala amin'izany fitiavam-bola zany menara miantra ary rehefa tonga ny andro ny fahoriana ny fodiandro merika andefasan'ny olona andefasan'ny tompo ianao olona hiantra anao ry havanao tsy mandainga izany tenin'Andriamanitra zany tsy mandainga izany tenin'Andriamanitra zany ary donc sokafantsika ny baibolitsika amin'ny Salamy 112:9 Salamy 112:9 amin'ny anaran'i Jesosy namafy izy eny nanome ho an'ny malahelo hatreo ianao miantra ianao manome ho an'ny malahelo tsy vola very iny fa mamafy iny ary ho tsinjainao iny amin'ny androm-pahoriana ry havanao izay ny fahamarinana faharoa mafoiza ho an'ny mahantra no mahantra kristianina zany le mpiray finoana noho ny fiombonana ao amin'ny tompo fahamarinana fahatelo farany dia zao ny olona mino dia manompo donc jerentsika amin'ny 7:20 ihany averintsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy eny sitrapony zany sady pitrosa izy amin'izy fa raha ny jentilisa no niombona ny zava-panahy taminy dia tonkony hanompo azy kosa amin'ny zavatra momba ny nofo izy zany hoe lazain'ny Paoly eto ry havana lazain'ny Paoly eto fa le fahafoizana ho an'ny malahelo io dia hoe fanompona an'Andriamanitra fanompona haitsika tsara ny hoe ny asa tsy arahana finoana dia maninona maty zay le izy fanompona io ry havana fanompona io ny asa ny finoana tsy arahana asa ny finoana tsy arahana fanompona dia maty fa ty karazana fanompona tena hoe antosiratsika ty fahafoizana vola ty ry havana intéressant be le teny grika eo amin'ny fanompona eo amin'le teny gasy manao hoe fa raha ny jentilisa na niombona ny zava-panahy taminy dia tokony hanompo azy
le voambolana ampiasain'ny Paoly hoe tokony hanao a liturjia. Le fahafozana ho an'ny kristianina malahelo zany ohatrany hoe liturjia. Fatatsika tsara natao hoe liturjia. Liturjia dia asa fankalazana sy fideranan'Andriamanitra. Asa le liturjia. Zao tsika manao a fanompo-pivavahana hideranan'Andriamanitra. Dia haitsika tsara isan'alahady araka ny liturjia voalohany, araka ny liturjia fahatelo. Misy a fandaminany ao a, misy a lôzikany ao. Dia toa miteny amintsika ny tompo androany, ataovy liturjia ny fiainanao e. Tadidio fotsiny le voambolana. Fa ny tompo ry havana, ny tompo no hitarika anao amin'izany hoe ho tena liturjia, tena hoe fanompona ny tompo ny fiainanao ary fanandratana amin'ny voninahitry ny tompo ny fiainanao. Aoka ho liturjia ny fiainanao. Ka raha mitantara ianao hoe izay ny anarana tany hoe ataovy liturjia ny fiainanao, dia gaga be le liturjia hoe nga mahafoiza ho an'ny malahelo hoe zay le zavatra. Fa maninona ny hoe ataovy liturjia ny fiainanao, mahafoiza ianao. Donc jerentsika ny oabolana 22 oabolana 22 mampieritreritra izy ity. Miresaka ny manan-karena sy ny mahantra ry havana, mahavariana mihitsy. Oabolana 22 amin'ny anaran'i Jesosy. Miona ny manan-karena sy ny malahelo, fa Jehova no mpanao azy rotonta. Jehova ny mpanao azy rotonta. Ianao mahantra io zany nataon'i Jehova ohatran'izao. Ianao manan-karena io zany nataon'i Jehova manan-karena. Fa tsy niteny mihitsy hoe aoka ianao hianina amin'izao. Fa raha niantra ianao tamin'ny fotoan'andro dia hiantrana. Ary ianao manan-karena ataovy liturjia ny fiainanao satria hoe fanandratana voninahitr'Andriamanitra ny fahafozana ho an'ireo mahantra ireo ry havana. Ataovy liturjia ny fiainanao. Taovy asa fanompona an'Andriamanitra ny fiainanao. Taovy asa fanankalazana an'Andriamanitra ny fiainanao amin'ny fahafozana vola. Io kristianina mahantra io zany ampifanenan'Andriamanitra aminao, anananao occasion anaovana liturjia ny fiainanao amin'ny fahafozanao ho azy ry havanao. Kristianina tany Akaisy tany Makedonia ry havana dia natsiaro an'izany. Ary satria nataony liturjia ny fiainana, dia tamin'ny fifaliana izy nanatanteraka an'izany liturjia famoriam-bola ho an'ny olona masina tao anaty fantrana tany a Jerosalema zany. Zany lesina ho antsika eto. Tsy ozina ry havana ny fahantrana. Tsy ozina. Raha zany tsy nataony nahantra kristianina tao Jerosalema. Ary tsy avy hatrany dia fitahiana ho azy zany fananana harena zany. Hitantsika tao hoe raha tia harena ianao fa tsy mahita an'Andriamanitra ambadika le harena, tsy hety voky ny fitombona harena ianao. Dia ozina le izy, ozina le harena amin'izay fotoana izay. Fa zay modely apetraka reto kristianina ao Akaia sy ao Makedonia ry havana. Ary dia ny tompo ry havana izay nanome antsika zany hafatra zany. Ny tompo izay hoe miantso antsika ho an'ny fiainana mandrakizay eo anilany any an-danitra no hanafaka antsika tsirairay izay vonina amin'izany, izay vonina ihany no ahafahany hanafaka antsika amin'izany fitiavam-bola zany. Ho azy ny voninahitra ho antsika fahasoavana. Amen.